Ato anatin'ny fandarana andry an'ny fahasalamana ianao a raha manaraka ny radio Don Bosco amin'izao takarivan'izoma izao a somary 12 janoary 2024 no resantsika androany a araky ny enina nomboka tamin'ny alarobia de hoe miresaka momba ny areti-koditra pitranga amin'ny andro fahavaratra isika rehefa fahavaratra ny andro a de sady mafana ny mando de be de be mihitsy ny otrika aretina sy ny bibina aretina mora velona sy mora miparitaka de zay no antony resahana an'izay androany a andro roapelany amin'ny lafiny teknika de itsika mpiaino izay lina ny antrano any a de afaka miantsony 22 443 90 na ny 22 442 09 na manao SMS mazava toy ny mahazatra amin'ny 033 08 850 02 averokona mandeha ty ohatra nisy mpiaino no mitaraina hoe tsy matadidy an'le numéro satria tsika manana mpiaino vaovao foana isaky ny zoma raha miantso mivantana de 22 443 90 na 22 442 09 de raha manao SMS de amin'ny 033 08 850 02 docteur José neto amin'ny fanentanana mitavatafa amintsika mandidina an'izay resaka areti-koditra zay fa alohan'ny resahako an'le areti-koditra de androany angamba fotoana tsara resantsika kely mikasika an'le areti-maso izay ohatrany mampisarisaritaka ny sasany amintsika hoe ahoana mahatonga ny sasany ihany koa nararotra zavatra tsy milamina de resahako kely izy alohan'ny resana an'izay le hoe areti-koditra zay io areti-maso io ry zareo tsy aretina vaovao ary izy io misy mandava-taona fa rehefa fahavaratra ohatr'izao hatramin'izay natserovako saina de somary mirongatra kely foana ny conjonctivite na io areti-maso io izay azo avy amin'ny otrika aretina na bakteria moa zany nambarany zareo tompona andraikitra de tatoato zany izy ohatrany raha hoe mirongatra be any Mahajanga sy any Toamasina de mipanika ny olona sasany ny eto Antananarivo miteny hoe efa tonga eto fa za aloha zany tamin'ny herinandro iny niezaka nandinika teny an-dalana lavalava ihany ny lalako fa mbola tsy nahita aloha ny olona tonga tao amiko mbola tsy nahita ihany koa hoe iny aloha tratra ny dikan'izany de misy le aretina tsy hitarina be le izy tsy atao mampatahotra fa le izy zany tadidiko mihitsy izany ny tratran'izay tamin'ny 1983 zay mitovitovy taona amiko de nahatsiaro tsara ny areti-maso sy ny lagaly zay tena nirongatra tena nanahirana tamin'izany de tamin'ny 1985 ihany koa efa nisy ohatran'iny tsy mitena hoe aza taitra fa manentana antsika hoe le izy tsotra kely ny miady amin'le izy misoroka an'le izy de tsy misy afa-tsy ny fahadiovan'ny tanana ihany de tsy mikitikidika maso zay ihany ilaina zany tsika manana fahazarana manasa tanana matetika raha ohatra hoe arakaraka ny asantsika zany raha ohatra hoe mandraindray dossier mandraindray vola na mifaneraseraman'olona de ilaina ny manasa tanana matetika de tsy mitondra ny tanana makeny amin'ny maso ny fitrangany de menamena ny maso zay mahatonga iresaka an'izy ity zany alao tantaraiko le izy misy fanafody zay eny an-dalana eny hoe manasitrana ny aretina rehetra ohatran'ny pomady kely zay le izy de maheno an'izy foana isan'andro ny lalana alehako de androany niova kely le zavatra tao anatiny zay mahatonga na hoe misy ny sasany manararoatra miteniteny foana ao anatin'le izy de aleo tenenina ihany le izy hoe le fanafody io zany lazaina fa hoe raha mahita ianao hoe somary menamena ny masonao de manafaka an'io ihany koa fanafody io tsy haiko aloha fa azavitana ny olona zay foana zany ny anahy azavitana rangany olona ny ministera efa manentana hoe manatona topa-pahasalamana de raha vao mahentsika hoe ohatry malailay ny maso de tonga de manatona fa le izy zany malailay ny mason'le olona menamena be de malailay de malailay mangididy de miteraka taimaso moa zany mazava loatra de le taimaso iny tena ao anatina ora vitsy de miraikitra mason'le olona de mivonto le odi-maso de tena tsy tafahiratra mihitsy ianao de aza mampiasampiasa fahatany fa manatona topa-pahasalamana de ny dokotera mahalala hoe inona no tokony atao aminao de ity ihany koa tsy hoe zay nampiasaindra koa de ampiasaindra be de mety fa samy manana ny toe-batany ny olona rehetra de iny ny dokotera ihany no mahita an'iny raha izay faharoa ngamba zay raha tsy diso de ny fahatelo tiako tenenina tandremo fa raha miomby io aretin'io izy zany azafady tsy fantatro hoe inona ny tena otrika aretina teto fa misy otrika aretina maromaro misy ny streptocoque de misy ny staphylocoque de misy ny
morak zay lahy ihany ko mety mahatonga an'izy io fa saika izy am'ireo le misy am'izao a fa izy io raha manonotra de mety animbany maso zay ny anentanako tsika sabi tsisy mivarotra maso eny Analakely tsisy mivarotra maso eny bazary be sy ny bazary kely fa de sahirana raha simba ny maso a hoe manitatra iny de lasa manao dacrosistite na manao ivehita na manao kératite de tena sahirana mety ajamba le izy raha ohatra ka tsy mitandritsika de entanina zany rehefa misy an'izay zavatra zay a hoe malailay ny maso a menamena mitsoro ranomaso a misy tay maso a iny moa zany efa misy tay maso miraikitra iny efa hoe malina iny zany ianao nefa mitranga le izy de izy io a mora mifindrakely amin'ny fifandraisana ho iaho teo de nisy moa zany a ny zavatra navoakan'ny tompon'andraikitra hoe tokony tsy vorivory a tsy de hidirako be loatra hoe mivory ohatry ny ahoana moa fa le eo am'le resaka fahadiovan'ny tanana tsy de tokony hifandray tanana am'izay olona hita de raisina tanana daholo a de mazoto manasa tanana amin'ny rano a sy savonytsika de tsy mikitika maso a zay fotsiny de ampy a hisorohana an'izany aretina zany de tsy tokony atao mampatahotra le izy za tsy miteny atao tsy afaka hiteny hoe aza atao resabe satria ny olona tsy rarana ny hiteny fa naoko tsika mba tsy handainga sy amorona ampatahotra ny olona ao anatin'le izy de ny manaraka de hoe ny taona ny olona rehetra mety hotratra daholo hatramin'ny zazakely a ka hatramin'ny olon-dehibe de jerijereo ny zazakely de tsika olon-dehibe moa zany efa malala hoe malailay le maso a de tonga de mandehana manatona toeram-pitsaboana fa ny mpitsabo de efa mahay hoe ahoana ny hitsaboana azy ianao zany a ny incubation izy zany fiotrehany a de eo amin'ny 4 ora ka hatramin'ny 4 andro any vetivety kely a misy ara latsak'izay de hitanareo misy olona le hoe vao mahita olona menamena maso tamin'izany moa zany tadidiko tsara tamin'ny lalebsan 83 de misy marary maso be de be mihitsy ny andalana de ohatrany hoe raha vao mijery an'le olona ianao a de masonao koa malailay de dinio tsara le izy hoe ohatrany ahoana de raha vao manomboka misy zavatra hoe eno hoe tsy metimety eo amin'ny maso de manatona dokotera de ny dokotera no mahita hoe ohatrany ahoana ny tsaboana ny masontsika le izy mantsiny a misy foana le atao hoe différentiel hoy izay dokotera ny hoe mitovitovy am'le izy possible mety hoe le ahoana moa hoe ay tadidiko sy mampiraha zay le tenen'le ry am'le micro any mivarotra an'le pomady kely ry raha sy mampiraha ny masonao de manasitra anazy ty pomady ty tena mifona marina mafy tena mifona averiko indray a tsisy maso amidy fa saripady ny maso a de mila mitandrintsika aza matahotra ny fahadiovana fotsiny no atao be dehibe ny tanana indrindraindrindra de tsy atao makeny amin'ny maso a de zay de efa ampy hoe hisorohana an'le izy raha ohatra moa tsy maintsy misy ihany tsy tandrina indraindray ka hatratritsika de mitsabo tena ara-dalàna eny amin'ny toeram-pitsaboana zay momban'izay hoe conjonctivite na areti-maso a lazaina fa tsy hoe lazaina fa malaza hoe misy a za aloha mbola tsy nahita fa matoa ny tompon'andraikitra miteny hoe misy le tranga de misy le izy zany a de anjarantsika rehetra no mitandrina ao anatin'izay zavatra zay le manasa tanana tsy sasasana fahatany fa am'rano sy savony de ny faharetan'ny fanasana tanana raha tena te hadio tanana tsara tsika de mandeha foana io rano io mikorina de tsika manasa tanana avy misotra savony de 4 sekondra zay vao tena sura hoe madio le tanana de tsy fafana amin'ny lamba raha tsy hoe manana ny lambanao ianao manokana ianao fa kifikifika de andrasana ho maina de zay vao mamerina manoya ny azafady ny asa mandraharaha indray tsika mianakavy a fa tsy za mino fa tsy atao ampiroro le izy rehefa manan'izay fahamelon'izay tsika hoe mitandrina ny fahadiovana de manatona toeram-pitsaboana de tsy misy atahorana le izy iresaka n'le areti-koditra ary tsika n'le areti-koditra anaky 4 no resahako androany a de voalohany a nresaka lagaly a nresaka laipana nresaka mycose nareo aretina azo avy amin'ny champignon a tsisy andika anazy moa amin'ny teny malagasy de ny staphylococcus a no resahantsika androany efa nyteneniko teo hoe resahandreo satria rehefa fahavaratra ny andro de sady mando a no mafana de mora velona be le otrikaretina ny rano mandeha endrehetra eny a maloto a ny rano ampiasaintsika maloto a de mety hiteraka an'izay a areti-koditra izay izy reny resahana voalohany aloha le laipana ny resahana voalohany iresaka laipantsika haitsika malagasy tsara io matotsika nanana an'izay dikan'izay amin'ny teny malagasy hoe laipana raha boriboy a ozy ry zareo vazaha de ny laipana azavaiko amintsika inona mahatonga ny laipana matetika moa zany ny zazakely ny tena tratrany fa
am'izao le mahamay be zao ny andro a misy olon-dehibe ihany koa tratran'izy io de le laipana ny antony mahatonga azy a mamay be le andro de sahirana le aona moa zany tsentsina le canal ivoahan'le atsembohana de rehefa tsentsina izy a de lasa manao bouton kely am'faritra eny am'vatany mety ho eny amin'ny atoka mety ho amin'ny tenda raha ohatra ka le botrabotra kely reny le zazakely a mety ho any ambany helika mety ho eny amin'ny tratra mety ho eny amin'ny soroka mety ho eny amin'ny pli rehetra reny zany mety misy daholo a ny helika ny lohalika fa mety misy ny vatany ray manontolo ary mety misy ihany koa anaty volo a jerijereo ihany ny zazakely fa tena mamay be le andro a de izay zany mahatonga an'iny le laipana iny a tsentsina le canal kely a ivoahan'le atsembohana de voatazonao le atsembohana de lasa manao an'ireny bouton kely reny a raha ohatra ka hoe tonga de hitantsika le izy de tonga de mandray fepetritsika hoe ohatrany ahoana de tsy atahorana le fepetra raisina tonga de atoroko hoe raha ohatra hoe na zazakely na olon-dehibe mitovy ihany raha hitanao misy an'izay ianao a de maka lamba de asiana rano mangatsiatsika satria tsy tena glasy fa somary mangatsiatsika le rano a de iny ny apetapetaka eo amin'le faritra misy an'le laipana iny apetapetaka eo de mila mivaritra an'izay matetika indrindra ny amin'ny tany mafana neny efa andrenivohitra ary moa zao zany de mafana be ny andro de ataotao matetika le izy ohatra hoe atao intelo ao anatin'ny ray andro a de jereo fa ohatra hoe vao manomboka le izy de hitanao hoe miraviny iny a ao aorian'ny anaovanao an'izay fihetsika izay fa raha ohatra hoe tsy de madio le olona tsy mahavatra ihany koa mijery hoe ohatrany ahoana mihitatra be de ohatrany ahoana ny paoziny a de mety hiombo izy io misy an'le atao hoe surinfection izay dokotera zany hoe efa misy olana le hoditra kely a de le zazakely mbola tsy ampandroantsika ihany ny zazakely a indrindra amin'izao andro mafana zao na ny zaza vao teraka ary de tokony ampandroana indroa isan'andro maraina sy hariva rireny malagasy anetanako izay satria raha miombo misy miteny hoe raha misy laipana de raha misy bouton moa zany antsika gasy na ny andram-boalava io na ina de fady rano tsy tia rano tsy tompoko ny aretin-koditra rehetra dia mila rano sy savony a de mila sasana mba tsy hitatra toy ny fery rehetrarehetra eny amin'ny hoditra eny de zay zany ny atao amin'le izy de raha ohatra antsika mivatra hoe atao matetika le izy a de tsy mitatra be le izy a rehefa tonga ny miena ny hafanana de mazava ho azy a miala ho azy eo amin'ny hoditra eo le izy fa veriko indray hoe raha ohatra sika tsy mahavatra maloto a tsy mandro a tsy mampiasa savony a de malemy ny hoditra le zazakely de mety mihitatra le izy a tafiana otrika aretina hafa ohatra hoe staphylocoque na streptocoque satria raha mahita ny zavatra iainana eto amintsika amin'izao tsika maloto tsy mametsy ny anizan'iza fa tonga de ataoko indray mifoaka hoe isika maloto ny tontolo iainana maloto eny manodidina eny feno fako hoe tsy ria de tena manahirina ny zavatra raisina rehetra maloto daholo a de ilaina mitandrina zany rehetrarehetra zany de zay le surinfection zay zany manahirana amin'izy io le laipana mety mangididy mety tsy mangididy raha ohatra hoe hitantsika reny amin'le voalohany iny le izy a de tsy mangididy tsy voahelingelina mihitsy le zazakely fa ianao reny no mahita hoe misy bouton eto amin'ny tenda na atao amin'ny atony na any ambany helina ohatr'izany raha ohatra ka mahavatra fa raha vao miandromiandro sika hanomboka le surinfection de manomboka mangididy le izy de sorena be le zazakely de rehefa tena hoe ao anatin'izay le hoe tafiana otrika aretin'izay zay le laipana zay a de mety manavy mihitsy ary le zazakely de sahirana le inona ary mampanavy azy fa raha ohatra hoe tsy haintsika hoe inona ny tokony atao a de manatona dokotera na manatona pediatra tsy maninona mihitsy a de atorony zareo ohatrany ahoana ny atao aza manosotositra zavatra fahatany a amin'ny hoditra averiko indray na lehibe ianao na zazakely a aza tia manosotrosotra zavatra fahatany amin'ny hoditra indrindra ny hoditra malemy sy ny hoditra tsy de salama loatra samy manana ny toetra mantsy ny hoditry ny olombelona de ny anankiray tsy hitovy amin'ny anankiray hoe nampiasa an'ity ny anankiray de netony nampiasa an'ity ny anankiray de netony a fa manatona foana zay olona mahalala ny tokony atao amin'le hoditra io zay resaka hoe laipana veriko indray a tsy ny zazakely ihany fa na ny olon-dehibe ary a de mety hisy laipana ihany koa a de mila mitandrina zany ao anatin'izay ny andro averiko indray hoe mamay be ny andro a
voalingelina daholo ny fandehandehan'ny rara rehetra ao anatin'ny ahoditrintsika ao a tsentsina le kanalakely le poro ivoan'le atsembohany iny a de miangonao le izy de manao bouton kely a de sahirana na ny renina na le zazakely. Ny akoatran'le hoe atao amin'ny zavatra mangatsika ipetahana rano moa zany asiana lamba mangatsika de atao mangatsitsika ihany koa le zaza zany hoe tsy ampanaovina akanjo mibonika be izy a de za moa zany nahamarika hoe ny pédiatre tao ao a tsy manoro an'le ohatran'le fomba anay taloha hoe fonosina be ny zazakely fa ohatry ny ahelatrelatra mihitsy ary am'izao fotoana zao ny zazakely de somary ahelatrelatra izy a de ampisotroana rano raha ohatra ka hoe efa mihoatra nenim-bolana de ampisotroana rano satria ilaina le misotro rano de tsy atao mafana ny akanjony de le akanjony aza mampanao akanjo syntétique zaza fa zavatra coton foana ampanaovina azy fa raha vao syntétique de ohatry ny lasa mivadika may iny de ianao ihany no kondrana eo hoe may aninona ary ty zanako ty de ny toerana atoriany a na ny toerana ipetrahany a atao viaziny tsitsodrivotra de zay de efa ampy hoe hisorohana an'izay laipana zay raha ohatra moa ka hoe misy oaly izy de efa natoroko teo a de raha ohatra hoe tsy maharitra ianao na tsy hainao manao azy na le ny laipana tena mila jerena maraina atoandro hariva fa tsy hoe maraina ihany ianao mijery na hariva ihany ianao mijery fa jereo foana ho anareo renim-pianakaviana sy ny teraka kely a jereo foana maraina atoandro hariva ny ohatry ny zaza ray manontolo ampandroa izy maraina ampandroa izy hariva hijerenao an'izay de hitanao hoe misy an'izay a laipana na boribory izay a ny zazakelitsika zay ny laipana de no resahako manaraka de ny lagaly ngambany azy hoe efa misy olona leo mihitsy ndray hoe zay le resaka docteur José am'le lagaly a de aretina mbola misy a tsy fantatro aloha ny any an-dafy fa ny eto amintsika mifantatro hoe mbola misy de tsy resa be raha iresaka hoe arenitin'ny fahasairanana sy ny fahantrana ny lagaly de io le insalubrité io le fahalotona sy fitakosokosonantsika io ny tena mampitatra aingana ny lagaly de ohatry ny lasa miahiahy eto ao aorinan'ny conjonctivite de ho avy ihany koa ny lagaly de isy anelitsao indray ao anatiny ao aretina pisy a mandritry ny andro fahavaratra ny lagaly ny antony mahatonga ny lagaly a de le bibikely atao hoe acarien de ny lagaly de anisan'ny areti-koditra sarotra tsaboana satria raha misy olona ray tratra ny lagaly ao an-trano a de ny olona rehetra ao an-trano mila tsaboana daholo mila mampiasa fanafody daholo de mila madio daholo ny lamba rehetra ao an-trano hatrany amin'ny kidoro a ka hatramin'ny fonona kidoro hatramin'ny drap hatramin'ny bodifotsy a hatramin'ny akanjo anao moa zany mila hoe sasana de amin'ny masoandro a de pasohana amin'ny fieramamay a zay vao maty le sarotra somary sarosarotra vonoina ny bibikely ny lagaly ary ny fanafodin'ny lagaly a de somary lafo mba tsy tena hoe tena lafo a ny fanafodin'ny lagaly mety misy tsy mahalala ohatra mbô ny ahoana fitrangan'izany lagaly zany a raha tonga any amin'ny dokotera isika de be ny miteny hoe mitondra an'ity zanako ty na ty olona ty a fa alerzika de zay dokotera mahita hoe tsy alerzika le izy ny fitrangany a de andrasa aloha averiko le alerzika fa sady atao mahafinaritra foana ny resaka tamin'izany 3,valopolo nisy arety maso zany zay mahatsiaro azy mitovy fotoana amiko a de nisy io lagaly io de rehefa nisy le lagaly de tamin'izany moa ilaharana eny amin'ny fokotany a na ny vary na ny savony na ny menaka na ny eny zay vary savony menaka zay ny ilaharana eny amin'ny 3 maraina amin'ny 2 maraina de le vary potika be reny na tonga n'io resaka hoe stock tampon io a lasa mbola anariny hatramin'izao de reny no nisy teny antsena tsy haiko hoe nakaiza moa vary gasy tsy miditra lalina de reny no hoanina de be ny olona ny eritreritra hoe alerzika n'io vary io na tonga n'le areti-koditra nefa zay nandeha dokotera de ny dokotera nahalala daholo hoe lagaly satria tamin'izay tadidiko ny cyclone fa tsy tadidiko ny anarany ny cyclone koa tamin'izay a de be ny avantsika trabona de tany amin'ny toerana misy ny trabona tena nirongatra be le izy nefa ny trabona ireo a tsy ny trabona ihany fa na zay teny amin'ny fokotany tsotra tsy trabona raha hoany lahatra an'le vary de hoe alerzika an'izy tsy alerzi le izy a fa lagaly ahoana ny fitrangany misy bouton kely a eny amin'ny tenan'le olona
mety hoeny amin'ny tarehany a, mety hoeny amin'ny eliny a, mety hoeny amin'ny lohaliny a, mety hoeny amin'ny kihoany a, mety hoeny amin'ny ranjo am'fatra ray manontolo amin'ny vatana zany mety misy an'izay bouton zay de ny manamarika an'izy io manokana mangidihidy mampite hihoatra tena mampite hihoatra indrindraindrindra amin'ny alina de le izy ny tena anamariana azy a am'le toerana misy an'ireny traboina le miara-monina reny tsy matory ny olona ray trano zay misy hoe eo amin'ny tsy haiko any amin'ny 50 mety mihoatra n'izany ary ny olona ray trano ao a tsisy matory amin'ny alina fa mihoatra daholo mangidihidy de tena tena mijaly de amin'ny alina izy ny tena mangidihidy be mihitsiny a de ohatrohatritsika le izy satria na tiana na tsy tiana zay ho tamin'izany tsy mamenatra amin'ny tenin'izany 3:27 nisan'ny tratran'izay lagaly zay koa fa tena amin'ny alina ianao tsy matory de mihoatra ianao gratte de tante ianao hoe hihoatra orina mafy be le izy okorina misy miteny hoe okorina misy miteny hoe orina mety daholo okorina mafy be le izy am'le ho maranitra de lasa misy maratra misy an'le atao hoe lésion de cratage de ina no mitranga tsika efa ao anatin'ny misy an'le acarien de le tontolo iainana maloto ohatrin'ny am'izao ihany de surinfecté le izy manonotra lasa misy otrika aretina hafa zay matetika ny staphylocoque no manindry azy eo ambony eo de lasa mamoronana le izy fa raha ohatra zany misy le atao hoe lagaly ny olona madio zany zao mbola misy tsy nahaino an'izany fa ianao na madio raha mety ohatratra ny lagaly revako malala raha mbola hoe en contact amina zavatra tsy milamina ao de mety ohatratra ny lagaly de ny lagaly ny olona madio de ohatrany tsy lagaly le izy fa ny dokotera no mandinika lagaly ihany io fa mety misy daholo ihany vatana manontolo mangidihidy le izy de amin'ny zazakely ny zazakely ny tena mampalema tena tsy matory ny zazakely tomany daholo ny zazakely ao anaty lay any amin'ny trabona de ny tena anamariana azy eo amin'ny zazakely misy ny fialantanany sy ny fahaladiany fa amin'ny olon-dehibe tsy de misy ny fialantanana sy ny faladia fa ety amin'ny hoditra ety ivelany ety amin'ny tanana sy amin'ny tongotra sy amin'ny lohalika sy amin'ny kiho amin'ny ravimbody zay koa kay ny ravimbody koa nisan'ny toerana fipetrahany izy io de tena mangidihidy de any morona efatra herinandro any raha manao traitement le olona zay vao tena afaka le izy tsy maintsy mandeha aloha zany le hoe diovina daholo ny ao an-trano de ny olona rehetra ao an-trano mila mitsabo tena daholo de raha misy ary ny possibilité de désinfectena mihitsy le trano ohatrany anaovana désinfection le tranony avana trabona reny zay vao mety hoe afaka le izy ilaina ny mitandrina satria manahirana hoe ao teo de matetika ao le olona tonga any amin'ny dokotera de mieritreritra hoe allergique fa tsy allergique le izy de izy io ny fifampikasoantsika samitsika ao sy tsika samitsika eny amin'ny fiarahamonina izay verina hoe tena fiarahamonitsika raha tsy menatra amin'ny tena zany tena maloto tsika nefa tsika tsy afaka ny hoe andeha hipetraka rery ohatrany tsy voaka nga ianao nga tsy hiasa nga ianao nga tsy andeha taxi be de possible hoe mikasoka am'le ino izy teo le sezan'ny taxi be iny ny tananao de nisy olona tratra teo de tratra ihany ko ianao ohatray koa le areti-maso teo izay no mahatonga le izy mora mifindra be mety hoe mikasika maso le olona marary maso izy tsy maintsy andeha taxi be ohatra de mikasoka am'le seza iny de tsika mikasika an'iny de aveo mikasika maso de ohatr'izay ihany keo fifindranizy rehetrarehetra ny fisorohana azy de tsy misy afa-tsy ny fahadiovana ihany zay ihany madio mila mandro isan'andro indroa isan'andro amin'ny rano sy savony de tsy mandromandro fahatany fa tena mandro tena hoe mikosoka mety misy teny any ka ny savony ingery dokotera efa alafa tena ekeko fa ny fahasalamana ny zava-dehibe de rehefa manao kotombolo tsika reny mpianakaviana ao an-trano de atao misy ny savony alao le loka no raha ohatra samy olon-dehibe daholo ny ao an-trano tsy manina mihitsy le loka somary tsy manina atao anana kina maratsy mihinana anana mahasalama nge mihinana anana de mba tsy mihinan-kena de le amidy hena atokana mety savony zavatra tsotra kely zany fa ny resaka fahadiovan'ny hoditra ihany zany sy ny fahadiovan'ny tontolo manodidina antsika ny lamba ao an-trano de efa hoe ampy isorohana an'le izy contact fifandraisana hoe ao teo no mamindra azy misy ny contact direct hoe tena ohatra hoe tratra ny zanako voan'ny lagaly de miara-mipetraka ao zay mianaka de tratra ihany koa fa misy ny contact indirect mety hoe tamin'ny resaka hoe le niteneniko teo hoe anaty taxi be ohatra na mety hoe resaka fifanakalozana akanjo na fifanakalozana servieta na ohatr'izany mety mamindra an'le izy amin'ny olona anankiray averiko indray tandremo fa lafo
ny fanafody hitsaboana lagaly kanefa ny olona rehetra etrehtra raha misy fito mianaka zany tsika ao an-trano fa tena mety olany any any ami'ray etsy any any hoany satria lafolafo kely ny fanafodin'izy io de manahirina de ny misoroka zany no zava-dehibe indrindra manoloana an'izay resaka hoe lagaly izay azany rasana ho surinfecté le izy fa raha vao surinfecté le izy efa mamela ratra be de somary manahirina mitsabo azy satria ankoatran'le fanafodin'le lagaly tsaboana aloha le surinfection de zay vao alefa le fanafodina lagaly de mitatra ihany le fotoana asitranana am'izay fotoana zay de manahirana fa raha vao eny misy tsy milamina de manatona toeram-pitsaboana hain'ny dokotera rehetra manao diagnostika sy mitsabo an'izay lagaly zay fa aza asesy any am'le hoe eny tiako ihany aloha le metratra hoe allergique fa indraindray le metratra hoe allergique efa boka be mihitsy izy vao tonga any aminao de manahirana ny mieritreritra azy zay ny lagaly de ny manaraka ny champignon mycose miteny dokotera azy be de be ihany koa isika olo tsotra ny mahalala zay hoe mycose zay ohatrany ahoana ny fitrangany ny mycose aretina misy mandavan-taona fa mirongatra ihany koa izy io rehefa le fahavaratra ohatr'izao noho izay le amandona sy hafanana izay mamela an'le champignon mora velona kely mihitsy izy de eny amin'ny otra ny trangany tsy resaka mycose vaginale tsika androany ndraso aloha de tsaroko le mycose vaginale de hiteny hoe tandremo fa ny lagaly de sokajiana ao anatin'ny aretina azo avy amin'ny firaisanareo olona raha ohatra ka any amin'ny taovam-pananahana no misy azy satria possible misy any tsy tsiaritra kely zay de androany antsika raha resaka mycose tsy resaka an'le mycose vaginale fa le ny amin'ny hoditra zany ho resantsika de ny fitrangany ohatra misy plaque menamena mety ho somary mavokely am'le olona de mangidihidy le izy fa izy tsy arakaraka fa misy aloha tena mangidihidy be fa misy somary mangidihidy kely mitovitovy amin'ny lagaly zany izy zany tsy bouton lagaly bouton fa le mycose tena ohatran'ny plaque somary ngedangeda zany no mitranga mety misy ny vatany ray manontolo mety eny amin'ny atoka mety eny amin'ny tenda mety eny amin'ny tanana mety eny amin'ny tongotra ihany koa tsika zao le miroboka rano am'le fahatsitsina ny lakan-drano rehetrarehetra eny amin'ny renivohitra de rehefa mody de miroboka rano de rehefa miroboka rano tsika de indray manao kiraro ianao vao tery tsy maintsy miroboka indraindray kapa ny anaovanao de vao tery tsy maintsy miroboka fa na manao kiraro ianao na manao kapa indraindray koa ianao le pieds nus iny miroboka ao anatin'le rano de ao anatin'iny misy an'le mycose de manaraka ny tongotra iny de tsika tonga any an-trano tsy tonga saina satria tratry ny orana moa de lena de mangatsiaka de ohatrany hoe manao misasasasa kely fa mitovitovy amin'ny lagaly ihany fepetra raisina ilaina zany no hoe aperiko foana hoe resaka fahadiovana fotsiny zany ty problème anaretika hoditra ty fa le fitrangana ny tantarako hoe aiza ho aiza avy ny toerana mety misy an'le izy de zay nyteneniko zay vatany ray manontolo mety isy an'izay mycose zay daholo de ny dokotera ihany koa no mahalala hoe ohatrany ahoana ny fanafody ampiasaina fa tsy mampiasapiasa fahatany de aza mietritra an'le allergique sy le inona koa moa le ray farasisa zay ny différentiel n'ity mycose ty misy ny mandraindray ny amin'ny atoka eny de farasisa io de eny ihany ka izy io de azo tsaboana raha vao manomboka izy ny tsaboana mora ny mitsabo azy fa rehefa manerina ny vatany ray manontolo misy an'le izy de lany amin'ny vola misy ihany tsika amin'ity fiainana efa sarotra ity mitsabo an'izay mycose izay de ny farany le staphylococcus ny teny tarina ny resaka conjonctivite hoe possible vazaloha zany mbola tsy nahita source sûre hoe inona le otrikaretina am'le conjonctivite le areti-maso fa ny staphylococcus koa de mety atonga aretin-koditra de misy bouton eny amin'ny hoditra eny staphylococcus matetika tsy bouton tena hoe be da be fa mety hoe kely anankiray amin'ny faritra ray eo amin'ny vatana de mora manonitra kely le izy de mamorona ana de aveo le izy kalikalitsika eny de karakaraina milamina eny de marary de tsy sasana de manakipery fa ny ao ambanin'iny ao ambanin'iny takipery iny mamorona mandoaka makany anatiny de manahirana matetika zay dokotera rehefa tonga moa zany de manongo tsy misy afa-tsy ny hoe alana le takipery de jerena anatiny ao iny de nana ny hitanao ao de ohatr'izay le staphylococcus de averiko indray hoe zay ny tantaraiko rehetra teo izay de tsy misy afa-tsy ny resaka fahadiovana ihany no iarovana aminy fa rehefa mahavatra madio tsika
ekeko hoe lafo ny savony sarotra ny rano androany zao fatra maromaro tetanarivo tapaka ny rano ny antony fanamboarany jirama de reny aza rarotina tsy ahadiovana hoe ka tsisy ny ranoko inona ary ny ataona eoko zay hoe nde vidy bidon dimanjato hividy anana aza tao antony reny fa izao ao anatin'izy foana hoe miezaka tsika mba ho madio isan'andro ninona fahantrana ninona fahasahiranana manenjika fotoantsika ekeko zany de tsy araka manadio ny ankizy kely sy ny zazakely na ny tenatsika raha ila tsy ho vitatsika ny mikarakara azy fa aza tao antony hoy aho tsy ahadiovan'ny tena ny zavatra misy fa ataovy lahara-pahamehana le fahadiovana de salamitsika am'izay inge raha miresaka hoe fahadiovan'ny hoditra fahadiovan'ny vatana tsy ny areti-koditra rery tsy ny areti-maso rery ny voasoroka fa aretina be da be mihitsiny no voasoroka ao anatin'izay fahadiovan'izay tsy ho resahako androany mba tsika ho resahako amin'ny manaraka ohatry nefa nyresahako tamin'izany nanao intoxication alimentaire nyresaka hoe areti-kibo entin'ny tsy fahadiovan'ny rano ampiasaintsika sy ny fitaovana ampiasaintsika hikarakarana sakafo hitanareo zany rehetra zany anisan'ny voasoroky ny fahadiovana de entanina zany tsika am'izay resaka hoe fahadiovana izay aza tao antony fa io nge ny olantsika zany de tsika ihany no mamahazy fa aza miandro olona amahan'io de miketrika tsika hoe ahoana ny amako an'ity olana ity raha fahadiovana ny ilaina rano sy savony ny ilaina de aza atao motif le hoe tsisy rano any atsimana nge misy fahatra tsiko ny fahatra iny morombe tsiombe le tsy misy rano iny reny nge fa mampalahelo de tsika any amin'ny fahatra izay hoe misy rano de miezaka madio ao anatin'izay rehetrarehetra zay ny any Moritsiraka moa zany tena tsy mijaly rano mahafinaritra tsy mijaly rano satria raha any Antsinanana zao de misy an'le canal de Pangalane iny mikorina tsy haiko hoe manaona ny fahadiovana amin'izao fotoana izao fa azo atao no mampiasa an'ireny rano reny ny ranorina ihany koa de azo tatazana azo ariana fa manana sona na daba na raha manana barika moa zany vao maika tsara de tatazana iny rano iny de am'izay tsika tsy sahirana nge satria ohatra ny tsy haiko zao vina avy be mihitsy ny orana fa tena ohatra ny hoe vetivety kely de feno ny barika de ararotiny reny zany hoe le izy mila madio aloha zany le barika de tsy le vao milatsaka le orana de mitatsika fa aloha latsaka kely tsy haiko hoe ohatra ny eo amin'ny fifakady na tsasakadiny eo mba adio le rano avy any ambony any madiodio moa zany fa iny tsy tena hoe madio de angonina ao anatina daba na ao anaty seau na ao anaty barika de azo ampiasaina iny anasana lamba ampiasaina ihany koa sotroina fa ampangotrahana atao mangotraka tsara tena mivadibadika mihitsy de atao amin'ny toerana manokana voasarona tsara de azo ampiasaina iny sotroina tsy maninona mihitsy tsy zany reny zao zavatra hoe azo isoroana an'izay resaka hoe tsy fampiana rano zay rehefa avy ny orona de manangona rano ho antsika izay mividy rano fa tsy manana rano ao an-trano de zany rehetrarehetra zany atoroantsika daholo hoe ararotina zany nitranga ohatry ireny fa tsy avy ny orona de nde kamofla ao an-trano fa avy ny orona fa ararotina ny fitatazana iny rano iny tsy haiko hoe tsy maintsy misy foana tsy maintsy misy foana coin eo an-tokotany eo misy rano misimisy mandeha eo de tatazana le izy de iny no ampiasaina andrahoana sakafo eo tsy maninona isasana ihany koa somary ampangotrahana mihitsy sotroina ampangotrahana azo ampiasaina tsara reny rano reny misy SMS hoe andry aloha jerena kely misy sa tsy misy de raha tsy misy de raha tsy misy de vita zany hoe tsy tafiditra mihitsy eny ary zay ny resantsika androany teto zany resaka hoe areti-koditra ny resahako le areti-maso satria averiko le izy mety misy tsy naraka ohatrany amin'ny voalohany misy foana io isan-taona fa somary nirongatra izy matoa manao fanambarana ny tompona andraiki-panjakana somary nirongatra betsaka kokoa no ny isan-taona de zay natonga an'zareo nandray ny fepetra sy nanao ny fanambarana hoe misy le areti-maso de tsy misy ho iaho na lesaka areti-koditra teo hoe ny lagaly ny laipana ny mycose ny staphylococcus mycose avy amin'ny champignon de ny fahadiovana ihany no ahafahana miady amin'izany rehetrarehetra zany fampiasana rano sy savony de le mycose tonga ny mba niverenako kely hoe ohatra nisy tsy voalazako le mycose hoe champignon mahatonga an'izy io de mety mamindra izy io amin'ny alalan'ny fampikasohana direct na indirect amin'ny resaka hoe rano amin'ny resaka hoe piscine efa andresaka an'io teto hoe ny piscine ampiasaina eny voadio ara-dalàna ve
zany mitovy daholo zany rehefa aretikoditra moa zany na ny abokana renge de ohatr'izay ihany fifindrana hoe contact direct na indirect amin'le olona misy olana eo amin'ny hoditra no mahatonga an'le aretina de ilaina foana ho io raha vao miresaka hoditra ny manantona toeram-pitsaboana ny antony be de be le atao hoe aretina mitovitovy na diagnostique différentiel hoy izay dokotera de mety hoe tsy bakteria ohatra na tonga de izy mety ho virus misy ny aretin-koditra avy amin'ny virus reny tsy ho resantsika ny resaka hoe inona daholo le aretina maladie éruptive reny ny tsy donika fa inona le amy aretin-koditra kely ny kotrotro hoe ny be de be izy vao le vonontany tamiko mala tsy tadidiko ny rany amin'ny teny gasy tsy bonibony bouton fa le anankiray inona le mame bouton kely iny varicelle zay ny fiteny azy amin'ny teny ihany rasy fa tonga ao tsaiko ihany le izy lava be ny fotoana tsy manina resantsika de am'zay tsy resahana ntsony manaraka ny ankizy tratran'ireny aretina amin'ny hoditra ireny hoe tratran'ny kotrotro tratran'ny nendram-boalavo zay kay nendram-boalavo misy nendram-boalavo am'izao fa de izy koa zany tsy mianaka be tsy anely allô manao na tompoko manao ny dokotera salama tompoko sady mirabatra trany taona mbola saka mba tany dokotera hoe aiza cabinet anao fa ho any aminao aninona any amiko enao ka be tabe ny zavatra tokony alehany aminao zao aloha za tsy spécialiste fa généraliste eno fa zay général zay mihitsy ny ilainao ve le général zay andro général zao androany diagnostique be tabe mihitsy eny mahafinaritra zao tsy haiko hoe misy olona ve zao ambany sa tsy misy miantso ny 22 443 87 enao fa tsy azo omeny eto manjara tsony olona vahoaka be ady reraka 22 443 87 de teneny hoe mangataka numéro docteur José hoe de omeny zareo anao le izy de rehefa miantso ana de ao anatin'ny ora fiasana no mba miantso tena mba miangavy de le ora fiasana zany andro fiasana sy ora amin'ny fito sasany ka hatramin'ny 2:20 de mandray aparaisao ambany fa le tonono eto manjary manahirana fa de misaotra ny fadokisana taiza de resaka teo nendram-boalavo le hoe aretin-koditra amin'ny ino izy teo miresaka hoe aretin-koditra hoe maladie virale tsika de be ny mieritreritra hoe maly zao nandray zazakely zay tratra nendram-boalavo tena aboka firehatra satria na ny antony ozy ny olona hoe tsy ampandrona hony de tsy mahazo misotro ronono de tsy mahazo mihina lainga daholo izany rehetra izany fa raha vao zavatra mitranga eo amin'ny hoditra na fery io na inona de tsy maintsy sasana madio tsara raha tianao sitrana aingana le madio tsara tiako tenenina tena hoe amin'ny rano savony de mikobana tsara de rano madio koa ny ampiasaina fa raha vao tsy rano madio fa misy stafilocoque de vao mainka aloza ny tranga reny ankizy reny ampandroy izy fa mijaly lefa lasa fery be ngely izy le omaly zay tena tsy nino mihitsy hoe mbola nisy namorona de teo moa ny dokotera nare amin'ny voalohany teo nahitako hoe nendram-boalavo le izy fa tena mampalahelo voatery ny kakasana ny solaina le zazakely de eritrereto amin'izany inona ny zavatra misy mampalahelo fa de tsy misasatra mamerina hoe raha miresaka aretin-koditra tsika de ny rano sy savony ihany ny voalohany indrindra sady fisorohana no ampiasaina ao anatin'ny fitsaboana zay ny resaka hoe aretin-koditra mbola lava be ny fotoana ny SMS tsy tafiditra tsy maninona fa afaka miresaka foana tsika ny laim-pana nresahana teo sao de nisy tsy naharaka tany amin'le laim-pana satria be zazakely mijaly alaina ny jereo sava foana ny pli rehetra ao aminy ny ambanin'ny sokaniny ny atony vatany ray manontolo de ny atao raha ohatra efa le bebe izy mazakarano tsy tena mangatsika be fa rano tsy mangotraka tsy mafana de iny ny ampandrona anazy na apetapetaka amin'ny lamba raha ohatra hoe mbola kely izy misy piainy manao na tompoko averiko atsy mianina reo hitanao nina zany vatako zany amin'ny tongotra iny misotrany hoe trasy fotsifotsitrany hodipotsy ohatrany hoe vanga fotsy nefany fotsifotsy petipetina de misy tandra koa nefany betabe mihitsy amin'ny fiako ray manontolo nefa tamin'ny maty ko mantsy hitako nampandrona de misotra an'izany tsy ohatra aretin-koditra be reny de mananamaka matoa misy za de misy mamanay
re areti-koditra ve iny azafady ie areti-koditra reny le areti-koditra reny a ary azo tsaboina fa ny atoroko anao a misy andrasa aloha tsy tadidiko reny ianarany atena ifonana misy ohatrany karazana tandra manaranak'izay fa ndresahako teto izy io any ny daty any de misy daholo le ohatrany hoe nazary misy fa nazany hoe naloha zany tsy be tabe misy mamanay de misy zandronay de za koa misy de ny zanaka vavinay koa misy an'izy fa azo tsaboina izy reny azo tsaboina de ny atoroko anao tonga de manatona dermatology azonao de ny dermatology ny hôpitaly privé manana daholo ny akamaroany reto Antananarivo ianao de ny hôpitaly Mpanjakana ihany koa misy service ny dermatologie daholo de manatona reny raha ohatra ka te hoe te hitsabo ianao de nresaka an'izay de hodipotsy sy tandra sy ny karazana zay ianao de nisy nangataka teo talohan'ny dialogue studio hoe mba resao izy dokotera le vitiligo le ataon'ny olona hoe boka fotsy de aleo hodiniako de vitako eo raha ohatra hoe vitako le izy de zay no resantsika amin'ny heriny zay vitiligo zay mbola jery anina koa hoe sao de voaingana ny resaka an'izy satria ohatra nefa nresahako teto ihany izy io de vitantsika eo amin'ny heriny satria izy no remarqué ozy zay hoe ohatra be deabe ny olona tratra ny andalana de be deabe ny olona mampiasapiasa zavatra fahatany amin'le izy de mba hoe atoro antsika zany hoe ohatra ny ahoana ny tokony atao ny fiarovana aloha zany tsy misy amin'ny akapobeny fa hoe ohatra ny ahoana ny tokony atao hiezaka hitady an'izay hanomezana fahafapo andreny mpiaino mahatsiaro miantso sy mangataka reny mba resao dokotera le ohatra an'izao de zay ngamba ny an'izay ny resaka areti-koditra sy ny andro fahavaratra tsy ny areti-koditra ihany ny entiny andro fahavaratra fa be deabe ny aretina entiny gripagripy io de efa ao anatiny daholo ny tontolo iainana eto amintsika mahaloto tsy ny ao ambany tonelina ambany disy ambany tonelina anosy ihany no mahaloto fa ny tontolo iainana mahaloto daholo ny zavatra maintso tapitra ny tanety may sahirantsika ao anatin'izany rehetrarehetra zany mitranga daholo ty aretina rehetrarehetra ty hatrany amin'ny aretina ny tavam-pisefona fa de atoro zay azo atorantsika eto amin'ny fandaharana miezaka foa ny dokotera mitondra hoe inona ny azo isoroana an'izany raha sy nakatratra ianao de inona ny atao de zay no marina fandarantsika androany misaotra antsika ny aino nanaraka tany an-trano tany ialana tsino azy nandefa SMS fa tsy tafiditra mihitsy le izy de misaotra ny andro teo amin'ny lafiny teknika de misaotra ny tenako hitakeo iaho mety resaka vitiligo tsika amin'ny heriny satria zay nisy ny antso nangataka teo de zay mitady numéro de miantsony 22 443 87 de omeny zareo le izy de mametraka misaorina antsika ny an-trano any na anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany de manome fotoana antsika amin'ny herinana ito izao indray veloma tokoa